Marka toko fahatelo. Jesosy dia tompony sabata. Marka toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Nanasitrana lehilahy maty tanana Jesosy tamin'ny andro sabata. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo. Ary nizaha taratra azy ny olona na hahasitrana io amin'ny andro sabata izy na tsy, mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangany etsy afovoany. Ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy netiny teny ny olona. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy, sady nalahelo no ny hamafy ny fony. Dia hoy izy tamin'ireo lehilahy, ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodianina izy hanohitra an' Jesosy mba hahafaty azy. Jesosy sy ny vahoaka, fanasitranana marobe. Marka toko fahatelo andininy fafito ka hatramin'ny 12. Ary Jesosy mba mipiana ny ala teo ka nankany amin'ny ranomasina. Ary nisy olona maro avy tany Galili nanaraka azy. Ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerosalema sy Edoma sy tany andafiny Jordana ary tamin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandre izay zavatra nataony dia nankeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely hiandry azy no ny abetsahany vahoaka, fandrao mifanety aminy ireo. Fa efa nahasitrana olona maro izy, ka dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra nanana aretina. Ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia niankohoka teo anatrehany ka niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra. Ary nandrara azy mafy izy, tsy hanao izay hahafantarana azy. Fifidianana ireo mpianatra 12. Marka toko fahatelo andininy 17 ka hatramin'ny 17. Ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy. Dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry 12 lahy izy ho aminy sy hirahy ny toriteny, sady hanana fahefana moka ny demony. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera. Ary Jakoba, zanak' Zebedio, sy Jaona, rahalan'i Jakoba. Izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, zany hoe zanabaratra. Ary Andrea, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba, zanak' Alfeo, sy Tadeo, sy Simona Kananeanina, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Fitenenana ratsy ny fanahy masina, ilay fahotana tsy azon'Andriamanitra vela. Marka toko fahatelo andininy 20 ka hatramin'ny 30. Ary niditra tao an-trano izy, dia niangona indray ny vahoaka, ka dia tsy nahazo ny nakanina akory izy. Ary ny havany, ranandre, dia nivoaka hiazona azy, fa hoy izy ireo efa very saina izy. Ary ny mpanoradalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao taminy hoe, manana ny Belzeboby izy, sy hoe ny lohan'ny demoni no amoahany demoni. Ary rehefa niantso ireo ankeo aminy izy, dia nanao fanoharana taminy hoe, ataony Satana ahoana no famoaka ny Satana?
fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy aharitra izany fanjakana izany. Ary raha misy mpiray-trano miady an-trano dia tsy aharitra izany mpiray-trano izany. Ary raha Satana no mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy aharitra izy fa ho rava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao tranony mahery ka androba ny entany raha tsy afatiny aloha ilay mahery dia voarobainy ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, azo famela-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika hoeloina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazainy satria ny olona nanao hoe azo-panahy maloto izy. Ny fianakavian'i Jesosy, Marka 7:1-13 ka hatramin'ny 5:30. Fianakaviana ara-nofo. Ary avy ny reniny mba mirahalahany ka nijanona teo ala-trano dia naniraka tao aminy hiantso azy. Ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao taminy hoe, indreo, ato ala-trano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ireo fifandraisana vaovao eo amin'ny fianakaviana ara-panahy. Ary izy namaly azy ka nanao hoe, iza no reniko sy rahalahiko? Ary no nijery izay nipetraka manodidina azy izy, dia hoy izy, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.